Amin'ny fifaina lehibe indray no androsoana totokatranotsika ny amin'izao ny soa. Tonga amin'ny fotoantsika izy azahoantsika amoroso indray amin'ny toy ny fampianarana zany a. Larana fa 5 ny laran'ny fampianarantsika indray ny amin'ny teny ity. Mandroso totokatranotsika ny ambassadeur ny soa Asia ary manona ny hatsarana amintsika ireo totokatrano irotsika amin'ny fiarana ny ten'Andriamanitra ary ny lohateny fampianarana moa zany dia hoe tsy misy herina fahefana maresana zany Yehosoa zany a, manerana an'izao tontolo izao. Efa filazana atao sady zany hoe tsisy fahefana hanohitra azy na iza na avy any amin'iza na avy any amin'iza, fa azy ny fahefana amin'ny lanitra sy ny tany izay rehetra ho aminy a, dia ny fahefana rehetra any amin'ny lanitra lanitra anazy dada iavazany. Ho azy mianaka ny voninahitra mandrakizay ary vavaka tsy ny fampianarana rehetra indrindra amin'izao fotoana izao ary miarahaba antsika rehetra ny ambassadeur ny Yehosoa Asia tonga amin'ny fotoantsika izay azotsika miroso amin'ny tenin'Andriamanitra manona ny hasoavan'ny Yehosoa amintsika tsirey avy atatokatrano dia samy hotaina Yehosoa atao zany tsika rehetra zany. Ny fampianarana dia larana faha 5 ary anazava ny tenako mikasika an'ilay hoe tsy misy herina fahefana maharesy an'i Yehosoa manerana an'izao tontolo izao na hoe afaka hanohitra anazy, tsy misy zany. Ka izay mihitsy no azavaina amintsika izay rehetra nay ny fampianarana hoe zany ve dia tena Yehosoa? Ny antony a, misy sary ao azavaina amintsika ny heriny sy ny fahefany a, dia ampahafantarina antsika rehetra zany. Ity aloha ny lazana amintsika tsy hita-maso hoe ity aloha zany dia nahita zany ny tany amin'ny vaninandro tany aloha, fa tsika moa zany tsisy nahita ny sary na ireo olombelona tiako tenenina dia mionona amin'izay zava-misy tsika amin'izay fotoana izay. Fa nefa ny marina le tenina dia mionona amin'ny zava-misy ary satria izao tsy misy mihitsy ny fahefana amin'ity tany ity mahavita manova olona ho lasa tsy mahay manota intsony. Tsisy fahefana mahavita an'izay eto amin'ity taninareo ity. Fa nivavaka ihany nareo hatramin'izay ary nanompo Andriamanitra marobe nareo hatramin'izay. Fa zany nafaka anareo tamin'ny fahotana zany tsy miexista mihitsy zany. Fa tsy maintsy manao ratsy nareo amin'ny maha olombelona nareo. Ary raha misy mezaka ny anao tsara nareo a, tsy afaka ao mihitsy. Fa izany aloha zany dia efa herin'ny Yehosoa te tsisy manina, tsisy mavita satria maninona izy irery ihany no nahavita nafaka anao tamin'ny fahotanao ary nahavitanao tsy manota intsony. Zany ka tena hery zany. Ary zany tsisy mavita zany. Na ny mpanao fagagana raha tsy mahay an'izany, na reny mpanao mirakla reny raha tsy afaka manao an'izany satria tsy ananana izay fahefana izay. Zava-marina aloha zany. Ary tena zava-marina ary tena zava-misy a, tsy efa olasaina amintsika tsy avy araka an'izany ten'Andriamanitra izany. Ka laotsika aloha hiainga ny mifototra ilay izy aloha hoe aiza moa zany ny fototra fanahy milaza an'izay sary izay a, dia andaontsika aloha ilaza hoe izy aloha no namorona an'ity zao tontolo izao ity a. Ingaitsika hatrany mihitsy ny le tantara zany hoe izy no namorona an'ity zao tontolo izao ity a, dia hamoaka ny tenin'Andriamanitra atsika. Satria aoriana izay tsika vao moaka hoe nisy an'izao dia nisy an'izao dia nisy an'izao a, ary ny farany moa zany ity resaka manala ny fahotana ity. Satria izany izao no sujet mahery vaika maneran-tany izay tsisy mpanana mihitsy zany a, fa Yehosoa irery ihany no manana an'izany. Dia izay toriany ambassadeur an'izay ny rahany a, dia zao ziady hitantsika zao, hitantsika amin'ny publicité sy ny karazan'ireny zany. Ka ho jerevantsika aloha zany hoe ny namorona an'izao tontolo izao aloha zany jerevantsika aloha vity mba somary jery kely toko izay ndiny maromaro indray tsika aloha raka izy a, dia ho anareo rehetrarehetra izay nitokatrano ihany koa zany a, dia miara-mijery tsika. Genesis toko voalohany a, ny andininy voalohany. Genesis toko voalohany andininy voalohany, dia vakitsika amin'ny anaran'i Yehosoa. Tamin'ny voalohany Iava nahary ny lanitra sy ny tany. Zany izay ny voalohany aloha izay. Izay zany hoe Iava no nanorina ny lanitra sy ny tany. Ao amin'ny andininy fahatelo. Ary nanao izy hoe misia mazava dia nisy mazava. Ary hitany Iava fa tsara ny mazava. Ary nampisarany Iava ny mazava sy ny maizina. Ary Iavana ny andininy fahadimy. Ary Iavana no mazava hoe andro, ary ny maizina ataony hoe alina, dia nisy hariva, nisy maraina andro voalohany izay.
io zany izy dia namorona ny lanitra sy ny tany ary namorona ny mazava. Izy moa tompon'ny fahazavana rehetra hoe dia ny fahazavana namoara. Mazava be zany zany teny zany fa mahery izy satria izy namorona ary tsy mbola misy mihitsiny Andriamanitra samy teny fa izy namorona zao tontolo zao. Mbola tsisy mihitsy zany. Fa rehefa misy eo no teneniny. Satria ataon'io Andriamanitra marina tompony teny sahirana izay miteny izay. Loha vetsika vakina. Avenaky indray mandeha aloha izy fa nanjavona teo ilay toko izay ny diny rehetrarehetra. Dia jerevantsika kely dia ny Genesis toko voalohany andiny fafito amby roapolo. Eto indray zany dia milaza hoe namorona ny olona izy. Ary avana ary ny olona tahaka ny endriny. Tahaka ny endrik'Andriamanitra namorona anazy, lasy vavy ny namorona ny azy. Namorona ny olona indray izy zany, namorona anao io Andriamanitra io. Tsy hoe koneny forona ho azy anao fa nisy namorona anao dikan'izay. Indray tsika jery toko izay andiny manaraka indray tsika zany satria tsika zany dia mikaroka foana hoe hijery indray tsika ny amin'ilay hoe nanamboaran'Andriamanitra ny aiza moa zany ny any ambony eny zany aiza moa misy an'iny hoe zao tsy efa tsikely hoe ny teny matsy hoe tetra ny amin'ny lanitra ambony eny dia izy daholo nary anazy Isaia toko fahadimy amby efapolo vaketsika indray aminarany eo soa Isaia 45:18 fa izao no lazainy ava izay nahary ny lanitra izy no Andriamanitra sady namorona ny tany sy navita azy izy no nandamina azy tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory no namoronany azy fa natao nonena izao ny ava ary tsy misy hafa namorona ny lanitra eny ambony eny zany dia mbola io dada iava io zany hoe zany ny heriny sy ny fahefany sady namorona ny tany hoy izy namorona nyzao rehetrarehetra zay rehetrarehetra hitanao sy ny tsy hita maso ihany koa zany dikan'izany anazy dao zany rehetra zany ka zany teny rehetra zany dia efa ilazantsika hoe izy no namorona ary rehefa avy eo moa izy rehefa avy namorona kosiny dia nitondra ny zanak'Israely ilay nivoaka avy any Egypta ao amin'ny tany Kanana ary nandritra ny ranomasina mena teo ambany tongotreny zanak'Israely. Zao ndraiky jerevantsika indray izay teny Andriamanitra izay hoe nandeha tamin'ny tany maina ny zanak'Israely tamin'izy nandeha teo amin'ny ina moa dia teo amin'ny ilay tany izay nandehanany zareo nandeha tamin'ny tany maina izy. Zao jerevantsika kely izay teny izay aloha alefantsika misesy kelikely dia hitantsika amin'izay ny toy ny tantara Exodosy toko 4:10 manoko amin'ny andininy aiza moa zany jerevantsika voalohany eo amin'ny 13 eo angamba ny jerevantsika zany Exodosy 14 manoko amin'ny 13 noke rahantsika maso hoe ny namoron'Andriamanitra n'izao tontolo zao zany ny fangaro ny nanasiran'Andriamanitra ny ranomasina mena zany teo ambany tongotreny zanak'Israely zay no jerevantsika manomboka androany indray jerevantsika kely hoe ity indray ny heriny sy ny fahefany ao amin'ny 12:12 13 avy hatrany vakitsika 12 ary Mose tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny ava zay ataony io anareo anio tapaka raikidraikitra ve revonondraky zay vekle mandeha ilay teny teo ary io Mose tamin'ny olona satria nomenimenina ny olona zany le hoe misy ny Egyptiana manenjika eo Farao mono amry zareo de Mose tamin'ny olona aza matahotra nareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny ava
zay nataony ho anareo anio. Fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Iava hiady anareo fa ianareo kosa angina, satria rehefa nivoaka avy any amin'ny tany Egyptianina ny Israela dia ninjeny zareo Egyptianina izy ho vonoina am'izay. De eo le olona le menimenina be hoe io ary farao fa tonga nenjika atsika nefa antsika tsy manana fitaovam-piadinana, tsy maninninina. De hozy Moshe hoe aza mataotra fa ataony ava tsy ho hitanareo ntsony reo. Zany natao hoe miaraka amin'io Andriamanitra mahery io zany. Toy hoe tsy hitanay maso zany, ho hitanao maso rehefa kelikely fa ndaso kely fa ho avy atsika. Zany natao Andriamanitra zany aloha. Ary hoy ava tamin'ny Moshe, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, hoe mandroso foana fa aza matahotra. Ary angao ny tenao dia injiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano dia andeha amaky eo afovoan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Zay. Fa ino zao namafy ny fony Egyptianina ka hiditra anenjika azy izy, dia ankalazainao no ny ataoko amin'ny Farao sy ny amin'ny miaramila rehetra mba mikalesa sy ny mpitaingina ny soavaliny. De ho fantatry ny Egyptianina fa izao ny ava, rehefa ankalazainao no ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny. Alay anjelin'Andriamanitra zay nandeha teo anoloana ny tompony Israely, zany hoe tena nisy anjelin'ny rana mihitsy ny tia ny alolan'ny Israely teo zany, dia nifindra ka nakao aoriany, ary ny andro raona nifindra teo alohany dia nijanona tao aoriany. Zany hoe le andro raona sy le anjery zany miara-mandeha. Le andro raona zany hoe symbole famantarana ny fisin'Andriamanitra hitan'ny zanak'Israely, fa le anjely miara-midia aminy manaraka ny zanak'Israely foana ny ran'Andriamanitra. Ka tonga teo ny lelan'ny tompony Egyptianina sy ny tompony Israely, dia teo ihany ny raona sy ny fahamaizinana, nefa nampazava ny alina kosa ka dia tsy nifanatony izy rotota nandritry ny alina. 120 aza. Dia nahentsy Moshe teo ambony ranomasina rany tanany, ary rivotra mera avy any atsinanana no nampisaviany avany ranomasina mandritry ny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano. Zany le herin'ilay dada ava zany, nampiasainy ny rivotra satria izy ny tompony rivotra, izy ny tompony ranomasina, izy ny tompony masoandro, ny zavatra rehetrarehetra amin'ny lanitra ambony sy ny tany rehetrarehetra tia, anazy toetra ny amin'ny lanitra ny lanitra ny ambony any. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano dia tonga fefo azy teo miakavahany sy teo ankaviany. Zay zany le zava-nisy, nisaraka ny ranomasina. Zany ny zavatra nitranga tamin'ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'androny. Toy hoe eza koa moa zany, afaka miteny zany ny vavanao, fa za miteny eza manao zany tso fa tsy mety satria le manafaka amin'ny fahotana ka misy maventy zany. Ohatranao hoe ka le mandraraka mampisaraka ny ranomasina ny tena endrina be mihitsy. Zany ny herin'ny dada Iava zany tsisy maventy zany efa tsy izery ihany. Fa ny hitan'ny masonao manaraka no asehoko anao amin'izay. Ary ny farany dia izao fanafahana amin'ny fahotana zao. Hoe tsy misy herina fahefana afaka manala amin'ny fahotana zany mihitsy ny eto amin'ity tany ity, afa-tsy ho Yahosoa zanany io ihany. Ho avy eo tsika zany. Ny zavatra nitranga faharoa zany hanamafisana amintsika ny herin'ny dada Iava. Sy Yahosoa zanany. Satria atao Yahosoa nke ny teneninao e. Ka io Yahosoa io le zanany naterana io. Efa nampianariko antsika io ny zanany malalana io, fa nazavaina tamintsika tao anatin'ny fampianarana hoe Yahosoa. Fa aleontsika aloha tantaran'ny dada Iava ny resahana dia ny zava-bitany tao amin'ny Yahosoa ny dikan'izay. Satria ny manao an'izany asa rehetrarehetra zany dia lazaiko amintsika fa Yahosoa daholo no manao an'io. Avy amin'ny satria izy natao hoe mpanatanteraka ny baiko ny dada Iava zany. Mpanao ny asa rehetrarehetra izy ary mpaniraka ny eo amin'ny lanitra ny lanitra rehetrarehetra eo izany Yahosoa zany. Mbola zavainantsika any amin'ny fotoan'andro fa mbola tsy androany aloha, ary mety ho androany ihany aloha fa eno tsara fotsiny aloha. Rehefa tamin'ity resaka zanak'Israely ity ihany, rehefa tonga teo amin'ny tany Israel reo Israelianina reo, dia ny zavatra nitranga dia izao. Namoaka fanambarana io Andriamanitra hoe raha ianareo kosa ny mandika an'ity teniko ity, ozy ny tenin dada Iava, tena ho zoniko mihitsy nareo. Levitikos 4:20 aloha vakitsika. Manomboka amin'ny 14 vakitsika.
juska hatrany amin'ny lavitavitra any. Levitika 20:7-10 tiany nytenen'io dada Iava io tamin'ny zanak'Israely, de jereo fa tena napiarany mihitsy le izy. De jereo kosa nefa fa rehefa avy eo indray mbola ny didiny ihany no miteny hoe ataovindray ity, ary zao tontolo zao mihitsy no nididiny. Hitatsika eo ny tantara, ary eo ilay teny aminao hoe mba Andriamanitra izy navita nanao an'izao. Zareo teneniko anao, ny Andriamanitra tomponao ve? Ny Andriamanitra naranao ve? Tsy misy Andriamanitra mahavita afa-tsy izao nambara izao. Zao ilay Andriamanitra naniraka ny Mose, ka toromarika eo amin'ny akanjo rehetrarehetra kosany na iza mino an'i Mose de mba harao ny tenin'i Mose. Na iza fivavahana, na iza olombelona, na iza karazan'olona ka mino ny tenin'i Mose ianao de mba harao ny tenin'i Mose. Ary zao ny tenin'i Mose mino ny tenin'ny mpaminany Israely ihany. Zay ny teniny zay. Donc avatsika io zay tenin'i Mose zay de very eto amin'ity resaka Levitika ty tsika ao amin'ny Deutéronomie 7:20 de 5:10 juska hatrany amin'ny 19 zany. Ianao ty nge ty teny ty satria tsika milaza ny hoe iza ny tena Andriamanitra mahery de ny Andriamanitra Mose no izy. Satria Mose ny ao anatin'ny Sefer Torah ny jiosy, ary ty boky ty moa Sefer Torah fa nadika amin'ny teny gasy izy de zao vakiko aminareo zao. Ozy ny tenin'i Mose, Deutéronomie 18:15-19. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny raha lainao tahaka no hatrangany avy Andriamanitra ho anao, izy no henonao. Eto zany Mose de niteny mihitsy ny hoe mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny raha lanao tahaka, zareo amin'io any anefitra de ilay lazainy fa rahalahy zany de zay samisy tao samy ao anefitra ao. Fa tsy ko hoe olona any France na any Afrika na any Angleterre le tenenina am'izany fa zareo samy Israely efa ao anatin'ny efitra Sinay ao, le ao tendrombohitra Sinay. Zareo samy zareo zany satria le mpaminany no mitondra azy de io mpaminany Israely io zany no mitondra zanak'Israely amin'ny alalan'ny faminaniana zay omen'Andriamanitra azy. De io mpaminany io no asen'Andriamanitra hoe enoinareo io mpaminany io satria zany no miteny amin'io mpaminany io. Ka lay mpaminany zany de hitondra le zanak'Israely miala ao amin'io tany tendrombohitra Sinay io mandrapatonga any amin'ny tany Kanana, ary de miaina an'io mpaminany io koa ny Israelianina ao amin'izy ao tany Kanana. Satria mila hoentina ny Israelianina, ka tsy olo-kafa ny Angleterre any kory ny endrasana hitondra ny Israelianina zay efa ao anatin'io ao anatin'io dezera io, anatin'io ina moa zany? Ina moa dika dezera amin'ny teny gasy? Tany efitra. Ao anatin'io tany efitra io. Ao anefitra zany. Tsy maintsy ry zareo samy zareo am'izay zany no mifampiainao. Ary le mpaminan'Andriamanitra no mitondra azy, le mpaminany Israel. Zay ny ilana le mpaminany teo hitondra ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana. Planin'Andriamanitra mihitsy hoe mpaminany avy eo aminao dia rahalanao tahaka. Any reto mpaminany reto zany de rahalan'ny Mose ary mpiralahy Mose ka ny mpiralahy Mose nge de iza moa le taranak'i Jakoba. Ny taranak'i Jakoba de ity ry Gada, ry Naftaly, ry Benjamina, ry Joda sy ry masamihafa be de be ry zareo ny tao taranak'i Abraham be de be izy tao. 12 ny taranak'i Abraham. Hitatsika ry amin'ny bokin'ny Apokalipsy koa zareo hijery an'izay tsika. Reo zany no toe taranak'i Abraham sy mpiralahy amin'ny Mose. Reo izy reo. Fa tsy koa hoe frantsay na anglisy na komorianina na tsototrao zay mety tenenao Israelianina. Ka raha zareo mijery nyty herin'Andriamanitra hoe tsisy maresy an'io de niteny Mose hoe mpaminany avy eo aminao no
avy amin'ny rahalanao tahaka any no atsangany avandriamanitra ho anao, satria ireo nitondra le zanak'Israely ao anefitra hoentiny amin'ny tany Kanana. Donc ataontsika sary kely izy ka raha fa firenena tokoa moa zany nitondra azy ety andeha hoe io zanak'Israely io, izy zany nitondra azy andeha zany hevitra zany. Io nge jevatsy kely le ty zany izy ty ataontsika sary a. Io zany zanak'Israely, io izy ty zany, de ty le tendrombohitra Sinay ato zany zareo, ty le tendrombohitra Grande Terre zany tendrombohitra, ty le Israel, ataontsika hoe Israel. Ao anaty dezera zareo zany, de ny tany aleny a, aty lavitra be ty ny tany aleny, ty le tany aleny ty, lavitra de lavitra. Iza zany hitondra n'ity zanak'Israely ty makany, makato amin'ity tany Kanana ty, zay Israel am'izao tsika miteny zao fa Kanana izy tam'izany fotoana zany, Kanana, Kanana zany. Iza nitondra azy makao, de tsy maintsy le mpaminany ao ihany nitondra azy makao, fa tsy hoe mpaminany aveny amin'ny toeran-kahafany, satria ity mpaminany ty ataoko mavomavo izy a, io le mpaminany nitondra azy makao. Zay ny teny io Andriamanitra io, ty reo dada Iava ty zany, Iava ty a, io Iava io a, de io nanome baiko hoe rahalanao nitondranao makao amin'ny tany Kanana, ka tsy olo-kafa ny anananany no endrasany hitondra eo, fa ireo Israelianina reo ihany misy mpaminany avy eo a, de izy nitondra azy eo amin'ny tany Kanana io. Fa raha mbola any toeran-kafa no andrasana, zareo nge eo amin'ny dezera e, ary ny Israelianina nge raha nivoaka avy any Ekipta, Israelianina mihitsy ny ndrinona de io e. Tsy misy arabo niditra tao, na sinoa niditra tao, na frantsay niditra tao, na amerikana niditra tao, na afrikana, fa zareo samy Israeliana ihany tao. Ka le mpaminany resana tamin'izany zany araka ny teniny, izy moa araka ny tenin'ny Mose, de mpaminany mpirahalahy aminazy tao any. Ka reo mpirahalahy aminazy eo zany a, de reo taranak'Israely rehetra andao ary jevatsika ry amin'ny bokin'ny aiza moa, vo te tsy mety hitsary amin'ny bokin'ina moa tsika zany, bokin'ny Apokalipsy aloha jevatsika aloha tsika tsy hakantika. Tsika aka boky hafa tsika, aka boky hafa tsika de eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko fa 7 any jerevantsika kely, boky hafa indray a, mba hijerevantsika ny hoe reto a le mpaminany ny lazain'Andriamanitra tao, le rahalahiny zany, reto avy ary izy ireo a. Nareny isany vao izy tomboka sy ao, efatra arivo Apokalipsy 7:4, efatra arivo amby efatralina ny ray hetsy no izy tomboka sy avy tamin'ny fireneny zanak'Israely rehetra, rehetra zany izy mirahalavy, avy tamin'ny firenena Joda, zay, Robena, Gada, Asera, Naftaly, Manase, Simeona, Levy, Isakara, Zebulona, Josefa, Benjamina, zay. E moa zany ny voalaza teo zany, araka ny teny voalazan'ny soratra masina eto zany, zany hoe ny zanak'Israely 12, rehetra any amin'ny Joda zany dikan'izay. Ka raha am'izany tenin'Andriamanitra zany lazaiko atsika, de mahitsy be mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa le zanak'Israely no resana eto, ka isampirahalavy zany resana tamin'izany. Tsy misy idikana firena hafa mihitsy zany tao, fa le mpaminany natsangana zany a, de mazava be am'izay ny sary fa le mpaminany Israeliana io hitantsika io, mpaminany Israeliana no atsangana zany, zany hoe prophète Israel. Prophète Israel zany a, io no nasenenona araka ny tenen'ny dadabe Mose. Ka zay moa zany lazain'ny soratra masina jiosy a, ka de ho atsika rehetra zay manaiky an'i Mose ary tian'lay tenin'Andriamanitra nambarany Mose, de zay no nambarany Mose tamin'ny amin'ny taona -1500, tany amin'ny taona -1500 tany Mose no nanambara zany tao anatin'ny Sefer Torah hoe teny mpaminany Israeliana rery ihany a, zay enona. Tao ary hitandray tsika ary amin'ny Théotonomie 18:15 teo a, de zao, de andininy ao amin'ny andininy fahasivy-ambin'ny-folo, ao amin'ny andininy fahavalo-ambin'ny-folo ndray, 18:18, mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny. Théotonomie 18:18 a, mpaminany no atsangako azy avy ao amin'ny rahalahiny zany, tahaka anao, ka ataoko ambava ny teniko ary olazainy aminy zay rehetra andediko azy. De hoe le mpaminany zany mitondra ny tenin'Andriamanitra dada Iava am'reto Israelianina reto zany. Ary andiny fahasivy-ambin'ny-folo,
Ary zay rehetra tsy meno ny teniko zay lazainy amin'ny anarako dia zao ny tsara azy. Zany hoe ireo mpaminany reo zany dia miteny direkta amin'ny Israely ihany. Mazava zany fa ilay mpaminany resany eto dia resaka direkta amin'ilay Israelianina ho anevitra. Dia mazava zany fa mpaminany Israelianina io resana io. Fa tsy olo-kafa mihitsy hoe mpaminany Anglisy na mpaminany Frantsay na mpaminany Amerikana na mpaminany Sinoa, mpaminany Sinoa, mpaminany Japonais. Fa mpaminany Israelianina ihany ny an'olo. Fa raha tsy zany ozy ho tsaraiko ianao. Ka raha misy zany milaza fa hoe manaiky ny tenin'ny dadabe Mose ary tena manaraka ny tenin'ny dadabe Mose fa tena mpaminany izy ary ny ran'Andriamanitra, dia io tenin'ny Mose io satria izy moa tena ny ran'Andriamanitra mihitsy satria zay ny voalaza teo hoe zay nandrahako anazy io nge. 9:20. Mpaminany no tsangako azy avy amin'ny rahalahy tahaka anao ka ataoko ambava ny teniko ary ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy. Voahiraka izy zany ilaza ny tenin'ny Mose. Ka ho anareo zany zay ahita ny heriny zao Andriamanitra ny Mose zao fa zay ny Andriamanitra ny zay alia ary Andriamanitra Hosoa ihany koa zany. Dia lazaiko anareo fa ny tenin'ny Mose dia zao hoe mpaminany Israeliana ihany enona. Zay ihany, tsy misy ankoatran'izay. Rehefa te araka amin'ilay Andriamanitra tena mahery ianao, mpaminany Israeliana ny enona. Dia zay nambaran'ny dadabe Mose ho any zay manaiky ny tenin'ny Mose. Fa rehefa tsy manaiky ny tenin'ny Mose ianao, aza manaraka an'izany fa tsy olana zany. Fa saingy zao ny tena misy ny forsa dia io Andriamanitra Mose io. Io ilay natsoko taminareo ny anarany hoe Yahova. Ary afaka amin'ny fahotana zay niaraka taminy. Zay. Dao indray tsy ireo hijery ilay tenin'Andriamanitra teo araka ny voalaza ao amin'ny boky Levitikos 20 teo hoe ty ary ilay niatra tamin'ny zanak'Israely leo ny 4:40 ka hatrany amin'ny 9 lavidavitra ihany. Tsy hoe 35 zany. Ino nge? Ka raha tsy miheno akosinareo ka tsy mankatoro hoe didididiko ireo Yahova zany io miteny io, ka maivonareo ny didiko ary alan'ny fananareo ny fitsipiko ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadianareo ny fanekeko. Zaho kosa dia anao zao aminareo. Voalohany, anisy fampitahorana aminareo ao dia aretina masozana sy tazo mamay sy manimba ny maso sy mandany ny aina ary afafinareo ny foana ny voan-javatrareo fa ny fahavalonareo nihinana azy. Dia anandrana anareo ny tavako ka ho reso anoloana ny fahavalonareo nareo ary zay mankala anareo no anapaka anareo dia andositra ianareo na dia tsisy manenjika asa. 9:20. Ary raha mbola tsy menao ihany nareo amin'izany rehetra zany dia mbola ampijalanareo impito ao noho ny fahotanareo. Oravako ny reharehan'ny herinareo ka ataoko toy ny vy ny lanitrareo ary toy ny varana ny taninareo ary ny herinareo lany foana. Zay. Andao jerevantsika indray ny hoe 9:20 eto amin'izay tsika. Dia apiditra sabatra aminareo ho valin'ny ivadian'ireo ny fanekena ary rehefa tafangana ao an-tanàna ianareo dia natitra arety mandringana aminareo ao atolotra eo an-tanàn'ny fahavalonareo. Jereo isy fahavalo amely an'zareo amin'izay zany araka volany soatra masina volantsika teo. Oke jerevatsika ny manaraka hoe tonga hatrany amin'ny manandefa sabatra ao anareo aho. 9:30 ary ataoko lao ny tany ka ho talanjona amin'izany ny fahavalonareo zay monina eo. 9:30 amin'izay. Ary ianareo dia ho aheliko any amin'ny jentilisa ary anatsoaka ny sabatra hoenti manenjika anareo ao ary ny taninareo dia ho lao ary ny tanànanareo dia ho lava. Zay ho rava. Zay le zahatra ny ten'Andriamanitra hoe hanatsoaka ny sabatra hanenjika anareo. Niatra tamin'ny zanak'Israely ary veo io teny io. Dia tao indray jerevantsika ny tenin'ny mpaminany. Hoe nisy ve le tenin'ny mpaminany le resahany Mose tokoa? Dia nisy ny teny le mpaminany. Le mpaminany nanao any fanambarana eo dia Isaia sy Jeremia. Fa leo ny Jeremia mihitsy no jerevantsika. Jeremia toko fa 5:20 no vakitsika zany. Jeremia toko fa 5:20 vakitsika manomboka 9:1 indray ny teny Jeremia mpaminany. Izao ny teny tonga tamin'ny Jeremia ny amin'ny Joda rehetra tamin'ny taona 4 nanjakan'i Joiakima
zanaky Josia mpanjakany Joda, dia ny taona voalohany nanjakan'ny Nebokadnezara mpanjakany Babilôna. Dia zao no lazain'i Jeremia mpaminany tamin'ny Joda rehetra sy tamin'ny mponina rehetra tany Jerosalema hoe: hatramin'ny taona fahatelo ambin'ny folo nanjakan'ny Josia zanaky Amona mpanjakany Joda ka manaka andro any, dia mandritra ny 13 taona zao no natongavany teny avy tamiko, ary nolazaiko taminareo reny, dia ny fomaraina koa ka nilaza, nefa tsy nety niainonareo. Ary avana niraka ny mpaminany mpanompony rehetra ho any aminareo. Io zany hoe ny mpaminany dia ny ranonakao Israel, dia ny mpaminany Israelianina mihitsy mbola io miteny mihitsy araka le lazaiko teo. Eny ny fomarainako izy ka naniraka, nefa tsy nety niainonareo nananongina tsofina iaino hoe: samia miala amin'ny lalan-dratsinareo avy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo, ka dia onina any amin'ny tany zay nomeny havanareo sy nrazanareo hatrizay ka ho mandrakizay. Ary aza manaraka andriamanikafa nompo azy sy ankoky eo anatreny, ary aza mampatezitra amin'ny asan'ny tananareo. Eto zany dia mazava be fa le zanak'Israely niala avy any Egypta io resana io hoe arao ny teniko, ary meno ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Dia ireo le niresana, satria ny Israelianina tamin'izao fotoana zany, tamin'ny taona 1500 ano izy ny tonga tao tany Kanana. Tao izy ny tonga tao dia nanomboka niresaka tamin'ny mpaminany, dia mpaminany Israelianina no mitondra teny amin'izareo. Izy sam'izareo ihany no mifampiteny tao amin'ny alalan'ny mpaminany, fa tsy olo-kafa mihitsy no niteny tanina. Fa Israelianina hitantsika amin'io Jeremia io. Jeremia ny mpaminany Israelianina, tsy mpaminany Anglisy ihany na mpaminany Amerikana, fa mpaminany Israelianina. Jeremia ny anaran'izy eo miteny jiosy zany. Dao vakitsika any le teny: ary aza manaraka andriamanikafa nompo azy sy ankoky eo anatreny, ary aza mampatezitra amin'ny asan'ny tananareo fandrao tonga loza aminareo. Nefa tsy ninao ianareo iava mba hampatezerinareo ahy tamin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza. 15 aza koa izao ara ny lazaiko aminareo iava, noho ny amin'ny tsy ninonareo ny teniko, dia hito amin'izay le loza. Dia indro ampanalaiko ary ny firenena rehetra avy any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakany Babilôna mpanompoko hoy ava, ary hoentiko amena ty tany ty sy mponina teto mba amin'irety firenena rehetra manodidina rehetrareto, ka aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zatra mampisitrasitra sady ho rava mandrakizay. Zay le tenin'Andriamanitra. Dia niditra tao Israela tokoa ny fanjakana Babiloniana. Hitantsika tsara nanaovan'ny Babiloniana ny fanjakana Israelianina. Mahay an'izany daholo ny olona limba vao sy nafantatra ny tantara fa tena repaka mihitsy ny Israelianina. Tonga hatrany amin'ny andron'ny Hitler moa zay namono an'izareo mihitsy Israelianina 6 millions matin'ny Hitler tamin'ny farany. Ary ny farany moa dia idirantsika ny fampianarana manaraka hoe tena hosahiran'ny Israelianina. Ka ny tiako tenenina aminareo zany tena voaroka ny Israelianina tratra ny sesitany tena niparitaka manerana an'izao tontolo zao mihitsy hoe ho aheloko any amin'ny firenena rehetra mihitsy nareo. Zay dia tena niely manerana an'izao tontolo zao mihitsy ny zanak'Israely. Donc ho aheloko any amin'ny jentilisa ozy ny ten'Andriamanitra amin'ny boky Levitikosy toko 420 teo. Dia noika avakitsika ny ery amin'ny 9 aiza moa izy atao amin'ny 7 Levitikosy 26-33. Ary ianareo dia aheloko any amin'ny jentilisa ary anatsoka sabatra hoenty manenjika anareo. Tena nahelin'Andriamanitra nakany amin'ny jentilisa izy. Ary dia tonga tany Russie, tonga tany Allemagne, tonga tany Fransa, tonga tany Angleterre, tonga tany Amerika ny paritaka manerana an'izao ny zanak'Israely. Marina zany tantara zany. Ary ny anty histoire sy géographie nao ao amin'ny histoire zany ho anareo rehetrarehetra manerana an'izao tontolo zao. Dia hitanareo tsara zany tantara zany fa tena existe nge zany. Misy zany. Ny tantara nanjoandreo Israelianina reo. Misy zany. Ary Israelianina moa dia mahay an'izany tsara mihitsy izy. Ka nefa ndray ny teny eo Andriamanitra io ndray tia ny heriny sy ny fahefana. Satria dia hitanareo mihitsy fa dia niparitaka maneran-tany tokoa ny jiosy. Dia zao lazainy soatra masina mihitsy fa naverin'Andriamanitra izy ary ho averinao amin'ny taniny araka ny soatra masina. Dao no avakitsika vakina izay teny izay ao amin'ny Jeremia
Jeremia toko fa 1:30 andininy 10. ohatra Jeremia 30 aza Jeremia titsy ndray ty voasoratsika ty do averina kely ny toko sy andininy fa tiso Jeremia 31 voilà zay Jeremia 31:10 miaino ny teniny avay ianareo jentilisa ty zany le jentilisa anazy am'le teny hoe aparitako any aminareo any ry olo reo fa maditra be tsy tiako ary toriona any amin'ny tany amorotsiraka ny lavitrany zany ka ataovy hoe izay nampeliny Israely no anangona azy indray a sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny ondriny avy reninareo zany ro israelianareo zy ny lalàna mantsy ny zao tontolo zao de ny jentilisa ary ambeny tahaka ny fiandry ny mpiandry ondro izy fitandry ny mpiandry ondriny ondriny lazaiko aminareo fa nisy zany zay le forsan'zao Andriamanitra otriko aminareo zao hatrany de zao tontolo zao manaiky ny teniny ary ny forsa hatrany de zao tontolo zao manaraka an'io teniny io ary zany ny forsa anay amin'ny Ahosoa ny forsa atao amin'ny Ahosoa sy ny forsa aty amin'ny dada Iavany de zany tsy mba mandeha amin'iny hoe fagagana toy zao fa zao tontolo zao ny didina rera zany fanasitrana zany zahatra tsisy dikany zany de vola nge mahay an'zany dokotera koa nge mahay an'zany kina zany mampiavaka fa ny zahatra ohatrany tony tsy vita ny manao anazy ohatrany hoe mampisaraka ranomasina zany tsy vita zany ohatrany hoe mamerina ny olona amin'ny taniny zany nefa nanomboka tany amin'ny taona firy zany reo no nandevozina nanomboka tany amin'ny taona firy moa zany tany amin'ny taona moins 720 reo nefa nomboka ny voaroaka tany amin'ny andro ny Asiriana mandrapatonga tany amin'ny taona 1822 satria tamin'ny taona 1822 vao nivoaka ny didy hoe avereno amin'ny tany ny jiosy de ny société des nations namerina azy nanateo SDN ary ny amerikanina mihitsiny a ny lohalarana namerina anazy tamin'izany niaraka tamin'ny frantsay sy ny anglisy a de niara-namoaka daholo moa ny fiaina rehetra maneran-tany a de naterina ny Israelina mihitsiny a ny Israeliana tamin'izany fotoana zany a naterina tamin'ny sambo tamin'ny roplanina tamin'izay fomba nanaterana anazy naverina tany amin'ny tany ny jiosy rehetrarehetra zany tena tanteraka zany le tenin'Andriamanitra raha tamin'ny taona 1822 no niverina amin'ny taniny izy araka io teny io ary naoka tamin'ny taona moins 700 izy no ny anatao amin'ny taniny de 1800 plus 700 égale 2500 2500 zany ny jiosy no voaroaka tany amin'ny taniny ary afaka 540 taona izy a vo niverina eo amin'ny taniny voalohany indrindra na le firenena raha tokony efa levina raha ao anatin'izany fotoana labe zany hoe 540 taona no tsy tao amin'ny taniny ntsony izy efa tokony efa levina zany firenena zany fa tena zany natoeriny io Andriamanitra io hoe mbola averina amin'ny taniny reo de tena niverina amin'ny taniny mihitsy ny zanak'Israely ary tsy nety simba mihitsy ny zany no maha-israeliana anazy tsy hoe koa hoe lasa nivadika metisy ry zareo fa de zareo samy zareo efoana hatramin'ny farany zany ny atoerin'Andriamanitra zany 540 taona tsy foana io firenena io de izy io naterina ao amin'ny taniny tamin'ny taona 1822 tamin'ny androny Davida Ben Gurion zay président zareo nazo président tamin'ny taona 1947 angambany izy angambany izy tamin'ny 14 mai 1948 angambany 47 tsy tadidiko sara izy manodididina teo izy zany hoe nisy ohatra masina zany tena tsisy afaka manohitra mihitsy ty teny ny dada Iavato ty ary hitantsika am'izay tokoa fa tena niaty io teny hoe ambeny io a hitantsika tsara ny Israelianina vao am'izay vo herinandro tapabolana angamy zay raha androantsika no miresaka tsy haiko ny daty firy ny androany angamy 25 avril androany a de tamin'ny tapabolana tamin'ny androany angamany tamin'ny tapabolana teo no ny tafiany iranianina ny israelianina ary hatrany de hitantsika tamin'ny vaovao maneran-tany zany de no tanterahanyireo firenenareo indray ne fetsika hoe tsy maintsy miaro ny Israel araka ny teny hoe angoninareo ry jentilisa donc vetsika vakina le tenin'Andriamanitra Jeremia 31:10 mieno ny teny avay anareo jentilisa ny amerikanina ny frantsay ny anglisy hatrany amin'ny hatrany amin'ny rehetrarehetra ny Allemagne nitsangana nandray anjara ao amin'ny fiarovana ny Israelianina daholo zay le reo le jentilisa
Ary reo koa le namerina azy tao amin'ny tany, le nisahirana mihitsy. Ary tory ho any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any hoe, ataovy hoe izay nampelon'ny Israely no anango anazy indray. Io izy io. Avereno amin'ny taniny. De hoe, toy, zao ny toyny. Sady mitandrina azy, toy ny fitandriny mpiandry ondriny ondriny. Ambeny misy zany raha vao misy loza mahazo azy. Ka ito koa ny iranianina fa nandefa bomba tao aminazy, 300 mahery teo nisan'ny misila sy bomba amin'ity drone mamono olona ty, nandefa tany amin'ny fatra Israel. Fa niara-niaro daholo ny firenena rehetrarehetra, zay ny nampiely anazy sy nampiahaka anazy milena zao tontolo zao, niara-niambina azy daholo, de araka ny voalaza moa de araka ny voalaza moa zany dia 99% ny misila ny tifirina tsisy nilatsaka tao amin'ny tany. Mba eritreretinareo zany zay zavatra zay. Hoe tena 99%, zany hoe presque tsisy nilatsaka tsony zany le misila ny tena marina. Tena ny apetraka eo zany de hoe no tanterahan'ireo firenenareo mihitsy ny fiambenan'ny Israel. De hoe zay namerina azy eo amin'ny taniny, ary nanango anazy iverina eo amin'ny taniny, de adidinareo no miaro an'io. De jereo tanteraka le tenin'Andriamanitra, miarana entangentsika rehetrarehetra. Tsy haiko hoe zany no namorona zany fa tena io le tenin'Andriamanitra. Niara-niaro Israel zao tontolo zao, ary 99% ny misila ny tifirina tsisy nitotona tao Israel. Ary tena nampirehare mihitsy ny Israel moa zany hoe tena mahery be zay ozy izy. Normal zany, tsisy nilatsaka tao aminazy kosa ve tsy mahery dika zay. Fa ny tena nampahery anazy de reti-piambina anazy manodidina ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Alemaina ary ny Anglisy niara niditra an-tsehatra niaro an'ilay misila hitotona amin'ny tany. Ny président Frantsay tsy mahay an'izany zao, président Frantsay. Président Amerikanina tsy mahay an'izany zao izy. Ny président ny Alemaina, ny chancelier Alemaina tsy mahafantatra an'izany izy zao izy. Ary lay premier ministre Anglisy tsy mahay ny tenin'Andriamanitra io zao izy. Nefa ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny nampiarana zareo. Zany lazaiko anareo hoe izany le dadako zany. Zany le ambassadeur ny Yahosoa amin'ny torony marina aminao, ny raha ny dada Iavasy Yahosoa. Iava le zoko, le dadako, ary Yahosoa le zoko naniraka anahy. Satria izy zandriny daholo zay miaraka aminy, na za zandriny ary tena zandriny mihitsy. Zany mahatonga na mitory anazy sy mampianatra ny fahafahana miaraka aminy sy ny heriny. Ary raha izay tokoa raha zany ny zavatra nisy tamin'ny herin'ny dada Iava io, de averiko aminao zay ny teny fa zao no voalaza soratra masina ny amin'ny fatateran'ny teny rehetrarehetra, io zany rehetra zay mitranga rehetrarehetra io de Yahosoa daholo no manao an'io. Yahosoa daholo zany no manao ny exécution io rehetrarehetra io, na ny mampiatra n'ireny teny reny mandefa n'ireny teny reny zay le hoe ny zavatra rehetra de tao aminy daholo ary tao aminazy no nisy ny zavatra rehetra zany. Dao raha vaketsika indray ny teny Yahosoa, de tsika maraparanana ny teny hoe inona raha ny tena misy amin'ity zavatra ty, izy daholo nanao an'izany efa tena marina. De noho am'izay ny tendriamanitra momba ny amin'ny Yahosoa zay jerefa tsika. Somary ataoko tsika amin'ny teny frantsay de hoe vadiko amin'ny teny gasy zay mampalakilaky anazy zany. Efesianina aloha de 10 no vakitsika. Asa aloha lasika aloha fa alefatsika tsirairay avy mihitsy izy. Hoe tao amin'ny Yahosoa daholo ny zavatra rehetra noho ny kirena. Ao amin'ny Kolosianina toko voalohany 5:20 vakitsika aloha zany. Kolosianina toko voalohany de 5:20 vakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa. Ataotsika teny gasy ihany fa tsy manina fa
Aleo ny mpandika teny amin'ny teny manaraka any no mandika ny azy. Kolosiana toko voalohany andiny faha enina ambin'ny folo a ovakitsika ny anaran'ny Ahosoa. Zay tsika fatao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ny ety ambony tany, de ny hita sy ny tsy hita, na fiandriana na fanjakana na fanapana na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy zany. Eto zany tena Andriamanitra de mazava-be sy mametaka mihitsy ny hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra. Zany hoe ny zavatra rehetra am'ty zao tontolo zao ty zany a, na fanjakana na fanapana na fiandrianana, de izy daholo nanao an'izany. Tao amin'ny Ahosoa daholo zany nanaovana an'izany hoe nahariana ny zavatra rehetra izy zany a, na ny hita maso na ny tsy hita maso. Io zavatra rehetra hitantsika ety ambony tany io zany a, de tao amin'ny Ahosoa daholo a no nampiasan'io zavatra io. Dao indray tsika aloha jery hafa indray no mikasika any am'izay indray a, dao tsika indray jery hafa indray, teny hafa indray a, satria tena ilayntsika mihitsy ny zay zavatra zay. Amin'ny Korintiana voalohany toko fahavalo andininy fahaenina. Korintiana voalohany toko fahavalo andininy fahaenina. Nefa amintsika kosa dia Andriamanitra de iray ihany, de ny ray izay niaviany zavatra rehetra, zany atao aminy zany zavatra rehetra no miainga, ary ho azy itsika, ary iray ihany koa ny tompo de i Ahosoa izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana antsika koa. Zany hoe i Ahosoa zany no nampisy ny zavatra rehetra rehetra. Zany hoe ny mamorona zavatra rehetra zany a, de avy eo amin'ny dada Iava zany hoe tiano atao. Ary ny exécutant ny zavatra iny kosa ny exécutant, any ny mpanatanteraka, i Ahosoa daholo no manao anazy. Ka io zavatra rehetra miseho am'ty tany ty io zany a, na ny amita maso any na ny tsy hita maso a, i Ahosoa daholo no manao an'io. Izy daholo ny exécuteur ary mpanao an'le rehetrarehetra ary manapaka ny ao anatiny ao. Zay no ary izy no nahariana ny zavatra rehetra zany, ary avy aminy mihitsy io zavatra io no natao. Raha tsy teo zany Ahosoa de tsy misy ary zavatra rehetra eto am'ty zao tontolo zao ty. Donc izay le hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra zay. Jereva tsika ihany koa le teny de mandeha. Jaona toko voalohany andininy fahatelo. Jaona toko voalohany andininy fahatelo. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy de tsy nisy zavatra nahariana zao zavatra izao a, na de ray azy. Zany hoe raha tsy nisy zany Ahosoa de tsy nisy zavatra namboariny dada Iava teto fa foana e. Fa tamin'ny alan'io Ahosoa zay naterany mihitsiny a, zay no natonga ny nampisy ny zavatra rehetra. Ka io resaka tantaraiko anao rehetrarehetra io a, i Ahosoa daholo no nampanaovina an'io a sy nanatanteraka an'io a, satria izy no manao ny zavatra rehetra araka ny teny dada Iava hoe avy amin'ny no nahariana ny zavatra rehetra. Ary tsy misy, ary raha tsy de tsy nisy zavatra nahariana zao zavatra zao no iray azy. Raha tsy teo zany izy a, de tsy zavatra ary teo. Zany hoe io zavatra rehetrarehetra io zany no mipetraka de nohony amin'ny Ahosoa daholo. Ary n'io rehetrarehetra io zany no miseho de baiko ny dada Iava, de i Ahosoa no manao anazy. Zay le hoe izy no, zay le hoe zehetra ny teneny indray de nataony avokoa. Zay rehetra tanteraka am'ty tany ty de izy avokoa. Ka eo am'izay le hoe ny zavatra soa nataon'ty Ahosoa ty am'izay zay. Zay no resantsika eto am'izay hoe inona ny ilazana fa tena tsisy maresy azy. Ko le dadany aloha zao tsisy maresy anazy. Rehefa nyteny dadany hoe amben'io Israela io mantsy ny zao tontolo zao, de ny ambony zao tontolo zao. Rehetra zao tsy conscient mandeha iny tenin'Andriamanitra e. Tsy tonga saina zao na Amerikana na Frantsay na Anglisy na Alemaina sy ny maro samihafa ao zareo amin'io tanareo hoe manatanteraka ny baikon'Andriamanitra ane zareo. Tsisy tonga saina zareo. Fa ny soratra masina no miteny an'izany de io resako aminareo io. Tanteraka ny tenin'ny dadako Iava. Zay lazako anareo hoe tsy misy mahery ohatran'io zany any e. Io ane ny ten'Andriamanitra ho azy, Iava. Hatrany de manaiky azy zao tontolo zao, vao baikony de tsy maintsy mandeha zao tontolo zao. Ianao hoe moriady aminazy. Io le Andriamanitra Abrahama, Isaka sy Jakoba zao mitory an'izao fampianarana zao. Ary ty ny zava-tsy ho vitany am'izay a, izy no nitondra ny fanavotana ho an'izao tontolo zao. Ary naniraka ny zanany izy Ahosoa ho lasa tsy manao teny-tsony zay miaraka aminy. Eo indrindra, zao ny teny Ahosoa, aza manao teny-tsony. Zay le Ahosoa zay aventsika ny teniny hoe forsa manahoana vao mety hatonga an'izany zavatra zany aminareo.
ary tsy miexiste aminareo mihitsy nyzany teny zany, nanao inona nareo nanao inona, satria raha le Andriamanitra ray iava zany na vitan'izany rehetrarehetra zany a, de mazava be fa vitany daholo manapotika an'izao tontolo zao. Fa io dada iava io monina niraka ny zanany, de ato amin'ity zanany ity zany misy ny fahefana sy ny rehetra zao, satria nalefa tao amin'ny daholo ny zava-rehetra. Ary alefa makaty am'izay ady azandriny zany, satria za zao no mitory anazy am'izay a, satria tonga ny farany. Zany moa tonga ty teny ty aparitaka manerana zao tontolo zao a, tonga ty antranonao aty, satria tonga ny farany. Jaona 9:14, jereo ange ty teny ty e, Jaona 8:14, io le teny le zanak'Andriamanitra marina io. Yahosoa namalika anao taminy hoe, Jaona 8:11 zafady indrindra fa tsy 8:14, Jaona 8:11 ary hoy izy, tsy misy tompoko. De hoy Yahosoa, zao koa de tsy manameriko anao, mandehana ary am'izao sisy izao de aza manota intsony, ataontsika ingeza be mihitsy. Am'izao sisy izao a de aza manota intsony, dao atao tsy klika misy ty a, de ampijerevana antsika ny tokantrano hoe zao ny tenyio zanak'Andriamanitra io a, jerevo am'izay le izy ary ho antsika rehetra totokantrano, zao le izy zao. Tisy ty ho antsika rehetra, vakeo nge ty teny ty e, ary am'izao sisy izao a, ataontsika menamena. De aza manota intsony io, ary am'izao sisy zao de aza manota intsony io, le teny le zanak'Andriamanitra io hoe aza manota intsony ianao. Nareo olombelona ary mahafantatra fa zatra tsy possible mihitsy zany, kanefa de possible satria izy ny tompony hery sy ny fahefana. Ary marina be ny teny hoe tsy possible zany, satria maninona, aiza tokoa moa ny impossible zany, ko nareo nge zatra eo ambany fahefany devoly e. Raha ny olo ambany fahefany devoly zany tsy ho afaka mifahotana novinoviny zany. Mbola jerevantsika aloha amafisina zay teny zay a, ao amin'ny Jaona 5:5 a, ilazako aminareo hoe mba mitsangana zay Andriamanitra nahavita an'ity, meo anay ny anarany. Fa miara hiteny nareo fa tsy possible mihitsy io, kanefa ny zay le izy, zay le Andriamanitra ny zay ady navita an'izany izy. Ary eto amin'ny fahatry Madagasikara efa 2000 ny afaka mifahotana, tsy mahay manota intsony eto no ny herin'io Andriamanitra io, no ny herin'ny zany iavasy Yahosoa zany. Ary zay le zaveko aminareo hoe raha io manala ny fahotana io aza ary vitany a tsy manota intsony ny olona, fiza ny tompon'le fahotana. Zay le antanitsika aminareo hoe iza ny tompon'ny fahotana. Fa matoa zany le olona afaka tamin'io fahotana io a, resy le nampanota anazy, fiza le mpampanota, fa izay le resy, iza le mpampanota fa izay le resy a. De lazaina aminao a, tsy iza le mpampanota fa devoly, satria izy ny mpanota hatramin'ny voalohany, ary zay miaraka aminy de mpanota. Ka matoa afaka fahotana ny olona resy ny devoly, ary tsy misy force ambony ny devoly zany eto, fa ny herin'ny devoly daholo io milalao aminareo Andriamanitra sy izy rehetrarehetra io. Zany no mahatonga anareo tsisy afaka mifahotana. Fa rehefa tonga am'izay Yahosoa zay toizy ady afaka mifahotana ny olona sy ny alina omena anareo a, tonga eto le tompon'ny lanitra sy tompon'ny tany sy ny lanitra, tonga eto izy. Zany mahatonga le fanafana mifahotana afaka, satria tonga le tena tompon'ny lanitra, tompon'ny lanitra ambony sy ny tany ambany. De ny lanitra ny ambony any tsy tany masina tsy ambony lanitra any izy. Zao ny fampianarana zao tonga zao, izy zao tonga zao, Yahosoa zao tonga zao a, tsy le dada malala iava. Voninahitra anazy mianaka mandrakizay. Dao antsika ary hijery n'ity Jaona 5:5 ty a, 7:40. Rehefa afaka zany, de hitany Yahosoa teo ikanjan'ny tempoly raha lehilahy, ka izy taminy, ino efa sitrany ianao a, aza manota intsony fandraho anjoanao zay ratsy noho teo. Mbola mivena indray le terme hoe aza manota intsony. Dao indray aloha soratantsika indray ty, averina aminao indray toko hafa indray io a, averintsika fandraho indray ty toko ty, mba ho tadidinao tsara mihitsy hoe nanindry mihitsy ny Yahosoa hoe aza manota intsony a, indreo natao mihitsy n'izay teny zay a. Donc hoe soratantsika indray hoe teny fandro nataony tamin'ny lehilahy marary ny parasisa indray ty a, indro efa leotatsika volomparasy, indro efa sitrany ianao a, aza manota intsony. De ataontsika volomparasy, fandraho anjoanao a,
zay ratsy noho ny teo, rehefa tsy teo ratsy noho ny teo zany dia mba mialamy io fahotany eo am'izay fa miratsy angenao e, io vakitsika io aza manao teny tsio aloha ny teny Iosoa, fa raha mbola manoto anao dia mimana fa miaratsy hatrany anao jereva lalakalenareo rehetrarehetra am'izay, tsy miratsy ve ny lalanao io zao, satria ny olona mpanota zany angika avy amin'ny devoly izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly. Dao raha vakitsika am'izay izy ka matonao zany afaka resy ny devoly, ka tsisy maresy devoly fa tsy anankiray any eto dia ilay nanamboatra anazy, atsisa ny nanamboatra anazy fa Iosoa, ka rehefa nivadika izy dia niteny nariny dia io mamono olo io nazerany avy any ambony tany, ka rehefa nazerany dia io mamono olona mampijaly olona io izy dia ataon'le devoly manota tsy akijanony ianareo dia io mahazo anareo. Teny eo ambany ny fahefany devoly ange nareo mpanota io e, ka matoa zany nareo afaka fahotana ary zany zao toriana zao tonga ilay mahery, tonga ilay maresy devoly, ary tonga ilay mpandrava devoly Iosoa no anarany ary dada Iavaly dada tompon'izao teny zao, ary efa naniraka ny ziady izy zao hitanareo zao io lay ziady any rany Iava hanavitra anareo, aza matahotra intsony, aza matahotra intsony, tonga mpanavitra anareo fa hita maso ange zany anjanareo sisa miditra ho anareo nipetan-dranomasina midira ho am'izao fanafana lehibe zao. Zao nge vakitsika teny Andriamanitra hoe zay mpanota dia avy any amin'ny devoly, tena mampahilibe nge zany lo vakitsika ny teny Andriamanitra ao Jaona voalohany toko fahatelo Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo, Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo vakitsika amin'ny anaran'i Iosoa. Zao izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatrany voalohany, fa izao kosa nefa ny sony zanak'Andriamanitra dia andravany asan'ny devoly. Zay no natao hoe ziady zanak'Andriamanitra, zanakany dada Iava, zandriny Iosoa, andravany devoly, satria na ny tena ataony devoly ny tena ataony dia zao mampanota olona. Zay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly, zany hoe zanaka devoly daholo mpanota rehetrarehetra io, dia zany mahatonga an'ireo tsy afaka amin'io. Inona ny antony? Rehefa nanota le razambe ny olombelona toy hoe ady masaiva, zay moa no tena izy mivady reny ady masaiva hoe ada masaiva ozy ny olona, fa ady masaiva ny tena anaran'izy. Rehefa nanota izy mivady reo dia nisaraka tamin'Andriamanitra ary ny nampanota anazy dia ny devoly, ary nanomboka teo rehefa nisaraka taminazy Andriamanitra dia nanjaka ny devoly, dia io nareo io. Zay na tonga ny Iosoa namonjy an'le fanahynareo fa nampianaripiny hoe le fanahy no angeno votana, le fanahy angeno votana aminareo amonjy fanahy io Iosoa io. Zay mbola jerevantsika hoe inona marina moa ny tena nivonjen'io Andriamanitra io taminareo olombelona. Zay ny lesonantsika manaraka zay hoe inona marina le tena nivonjena taminareo, ity nofinareo ty sa inona? No jerevantsika zay lesona zay amin'ny manaraka zany zay hoe inona marina ny tena nivonjen'io Andriamanitra io na io Iosoa taminareo, lesonantsika manaraka zay. Fa izao kosa nefa izy hoe ny devoly zany izay namono ny olona dia tsy nisy afaka atao tsony ny olona fa tena nampaoriana. Ary jereo nge ianao ianao zao mihaino anazy sy mijery anay io manota foana tsy akijanony, fa vao nanomboka ny ianao ty teny sy fampianarany ty anao dia henonao am'izay hoe ohatra manomboka tsy mahay manota nge zahay, ary marina mihitsy zany. Rehefa ianao no miaraka amin'io Andriamanitra marina io na ianao raha mavita amin'ny teny olona hoe oka zay ny adalana, aleo iaraka amin'ilay Andriamanitra marina am'izay. Atsy izy le Andriamanitra marina fa Iosoa, io le Andriamanitra marina io Iosoa no anarany. Ary zay ry entsona atsika am'izao tsika miteny zao hoe manatona ny Iosoa, manatona ny Iosoa, fa izy ny tompon'izao fahendrena sy fanavotana lehibe zao dia zao zavatra mahafinaritra zao antsoina ianao, satria izy tonga andrava devoly izy araka ny ten'Andriamanitra hoe fa izao ny sehony zanak'Andriamanitra dia andrava ny asana devoly. Andravandreo devoly eo ny dikan'izay sy ny asany, hanapotika anazy, ka tsy misy manana force afa-tsy Iosoa. Ary efa tonga eto ny zandriny Iosoa ziady hanavitra anareo, satria za mitory any Iosoa hanavitra anareo olombelona rehetrarehetra amin'ity tany ity zay noforonony dada Iava sy Iosoa. Tonga ziady hamonjy anareo, tonga ziady hamonjy anareo, hanavitra anareo, hanala anareo anatin'io devoly miazona anareo, mahatonga anareo tsy mahay manota, mahatonga anareo manota lava moa zafady, ho avotana anareo mba tsy ho anota intsony, avotana ianareo mba tsy ho mpanota intsony. Tonga eo aminareo ny forsa, satria ny devoly mihitsy nge ty esorina aminao, esorina ampialatana ny devoly ianao
Iza ny olombelona mahay miady amin'ity vola? Ary tsy possible zany. Porofon'izany le ianao mpanota lavatsakitra zany io. Reny zao le zava-doza satria ohatra noho ny am'le devoly mangezan'ny olona. De vao maheno le olona hoe Yahosoa manala ny fahotana, manala ny fahotana, de tezitra izy. Reny zao le asan'ny devoly mamely ny olona rehetrarehetra reny. Reny le hoavotany zay adiary eny hoe aza manao an'izany tsony. Andao iainao ny Yahosoa. Fa ny devoly no manahaka anareo tsy hainao zao fampianarana zao. Satria rava izy, lasa tsy manao tentsony nareo. Ary matoy ianao zany lasa tsy manao tentsony rava ny devoly. Tsy manana fahefananao tsony ny devoly. Satria ny devoly no mampahory an'izao tontolo zao. Avy any amin'ny devoly daholo io fahoriana aman'izao olombelona io. Fa rehefa tonga kosa ny Yahosoa, zao entiny zay ady azy ao, de afaka ny olona fahotana. Anjaranao zay miditra. Satria mahita ilay tompony hery ianao hoe tsisy herina fahefana afaka miady amin'ny Yahosoa, na afaka manohitra ny Yahosoa, na afaka mandona amin'ny Yahosoa. Tsisy herina fahefana afaka miady amin'izay ady ahy. Tahaka ny tao amin'ny Yahosoa satria za matoa tonga ety dia hanao ny asany. Ary izy zao soloko tena zao. Satria miatsarany zao toriana zao. Satria zay ady de tonga handrava an'le devoly mampijaly sy mamono anareo. Handrava an'ireo ny dia zay ady tahaka ny Yahosoa. Nandrava azy teo amin'ny fijaliana de afaka tamin'ny fahotana ny olona zay miaraka aminy ka tsy mahay manao tentsony. Rava ny devoly ny dikan'izay rava ny hery miazona an'ity tany ity ny dikan'izay rava ny hery miazona zao tontolo zao rava ny Yahosoa. Rehefa tonga koa zay ady azy zany afaka fahotana ny olona satria ny raha ny Yahosoa izy de tonga Yahosoa ny dikan'izay rava koa ny hery rehetra zay miazona zao tontolo zao. Rava ny devoly, rava ny satana zay miazona sy mangetra zao tontolo zao. Anjaranao am'izay manatona ny Yahosoa amin'ny alalan'ny fanatonanao zay ady azy satria zay ady no mireprezente anazy eto na misolotena anazy eto zay na tonga le anarana hoe ambassadeur-ny Yahosoa zay ady zay ny famaranana ny teniko tsy misy herina fahefana satria maninona rava ny devoly potika ny volaniny. Raha nandrahoany devoly tao anatin'ny volany io foana ianao ny endasiny tamin'ny afo mirehitra mihitsiny amin'ny adalana sy ny faharatsiana sy ny abibiana maso efa nataonao. Androany vaky le volany androany de miporitsaka atao am'izao ianao miporitsamy voaka atao am'izay andao anatona ny Yahosoa. Efa tonga ny fandravana ny devoly zao. Satria le fahotana no tena mamely ny olona. Ary ny devoly de zao ny ataony mampanao ratsy olona. Mampijangajanga, mampanao ny fijejojoana sy ny fahadalana maro samihafa, mampanopy sampy. Ary tena tonga hatrany amin'ny famonon'olona, manao sorona sy ny maro samihafa, tena asana devoly mihitsy zany. Zany natao asana devoly zany. Hatrany amin'ireny mazy ireny, asana devoly zany. Avy any amin'ny devoly zany tsy misy hoe mazy noir sy mazy blanc, rehefa mazy de mazy. Ohatra ny sasany avy any itinga mazy blanc fa tsy mazy noir. Fa olona ahoana koa zany. Rehefa ota de ota fa tsy misy hoe ota kely sy ota be zany. Amo zany de fampianarana antsika hoe tandremo vao fitapetaka ny sarotan'izany fa aza miditra am'izany. Ary zay ilazana amintsika hoe tsy misy zany hoe Yahosoa zany manao satria mantsisy nanao le fahagagana hoe manasitrana olona, nanova ny rano divay, nanao an'izao nanova ny mofo tonga nanova ny azan-drano sy ny mofo. Ho lasa voky ny olona 10 telo arivo teny ambony tendrombohitra de hoe tena hoe manody ratsy zany tsy haiko zay eritreretra ny olona any tahaka ny sasa manao an'izay. Lazaina aminao fa tsisy an'izany satria manina izy ane no namorony. Izy no nahary mbola tsisy zao tontolo zao de fa nahary an'izao tontolo zao izy fahefany nanaovana an'izany. Fa ny devoly no manao an'izany resaka hoe kabalina sy ny ina moa le filazany olona be dia be anazy manao an'ireny fombafomba ratsy reny. Hoe nanjiosy koa manao an'izany ozy ka rehefa mivadika amin'Andriamanitra ve tsy hanao zahadozy. Manao an'izany mazy sy ny karazany zany. Manandro miskidy, zany ange fomba ratsy daholo zany Fa raha Yahosoa ino nanao an'izany zatra zany fahefany zany, mpamorona izy ka zay tiany io.
reo amin'ny teny fotsiny izy hoe ty de zay satria créateur izy. Yahosoa de mpamorona créateur ka maha-créateur ny créateur tsy manana force extérieur izy ho anaovana zany fa anazy zany fahefana zany. Fa ny olona mbola manao an'izany kabala tsy manao an'izany moara sy ny karazany zany kosiny a tsy manana force izy anazy rery de voatery maka force avy any ivelany izy a avy any amin'ny devoly iny force iny. Raha tsy zany hoe lasa manao zany mazie zany izy mazie zany sy ny fanandrona zany fa raha soatra masina ke zany reny mazie reny de le manandro eo ambony ao ary ny ato hoe manandro de mifandray am'le extraterrestre eo ambony ao a de reny ny manandro reny dikan'izay. Ka ny olona manao an'izany tsy mba avy amin'Andriamanitra zany satria ny herin'ny Yahosoa de izy rery ny manana zany tahaka ny ziady azy ao a de ny herin'ny Yahosoa ny miaraka amin'ny ziady a tsy mila nininona maka tsy makary. De ozy anao miteny hoe ko manino izy raha nakafotaka sy ny karazana izay no mahafinaritra anazy satria koa hoe tsy maintsy mila an'izany afaka miteny fotsiny izy fa teteny am'ray lehilahy izy hoe andana mandeha makary de lasa makary lay finoana ny tiana jerevana am'ireny hoe raha tena tapenana mariny ve no masonao satria lerangazy hoe mieritreritra hoe raintsika ohatra hoe inona moa zany raha trandety fotsiny de sy tranonao satria mety misy olona teanao an'izany de ozy aso hoe lasa anao mandeha maka anatin'ny rano ary midana mandeha any mitsapa ny finoana mihitsy izy kera am'izany hevitra zany e hainy atao ngenitra de manasitrana iny eo eo e fa zay lay hoe lay finoana ary Yahosoa raha nanasitrana tsy mba nizesizesitra izy de zay lay mahatonga ny hoe anisan'ny sary tonga de olona tsy andeha anatiny anazy tsony hoe raha tonga eo koa anao de mety saiko zay ampanoviny anao voagaga eo anao tsy mety nanasitrana tsony Yahosoa fa ty fotraka de tovy amin'ny masinao de andanao mandeha anaty rano ary natao misahirana am'izay zay nitady fanasitranana atria lasa fanasitranana tadiavan'ny olona anazy fa tsy mba famonjeny tsy nety taminy le izy zay tonga ny Yahosoa miteny aza miteniteny satria anana le fahefana ka tsy tiana hoarotina le fahefana zay. Fa ny olona kosany zay ampiasainy devoly a de mitady foana ny zezizesy tiavana am'izany fanasitranana zany satria izy mifandray amin'ny devoly fa zay mifandray amin'ny Yahosoa zao no tenen'ny Yahosoa hoe aza miteniteny rehefa misy fanasitranana ataony de hoe aza miteniteny tsy tiany ange io dikan'izay tsy tiany ange io resaka mizezizesy tamin'ny fanasitranana io tsy tiany ange io e zany taonazy hoe aza miteniteny nareo zay ny tena tena amitsika am'izany manome saina de nao nge jevatsika fotsiny le teny hoe tsy azo ataony manandro sy na ny manao majia hoe aviatsika kely le teny somary jerevantsika kely io zay raka izy a zay Léviticus 19:26 Léviticus 19:26 aza homana zavatra misy raha aza manao sikidy na manandro zavatoza mihitsy any mazava be io teny io hoe aza manao sikidy ianao na manandro lalàna zany fa tsy misy hoe io manandro foana ianao lalakalenao de manandro ianao na hoe mijery daty ianao de manandro izy moa tsy mahafantatra hoe rehefa miseho ny volana de tsinam-bolana zay ny fiteny olombelona ary rehefa makary rehefa mekely ny volana de mematy ny volana ozy ny olona maizim-bolana ozy ny olona izany tsy mahafantatra an'izany olombelona rehetra na ny zazakely mahafantatra hoe maizina ny volany mazava ny volany izany tsy hay an'izany zany ange lozika am'ty tany ty rehefa hitanao fa maizina ny volana de maizim-bolana izy fa tsisy adikany hoe manandro zany ny tena marina aza manao an'izany hevitra zany zay le hoe tsy maintsy anarina dolo le rehetra satria Yahosoa zany tsy manao an'izany sa tsy manandro zany tsy misikidy ary tsy manao mazia atsika le hijery toeraka hafa ndray am'izay tenin'Andriamanitra zay any miandry kely vedivety aloha tsika fa hijery teny kely tsika mandra-pahitatsika anazy aloha jery kely ndray tsika teny hafa ndray aloha fa misy lavako anazy kely zay aloha le momba ny amin'ny fanandrona ovakitsika zao ny ten'Andriamanitra
amin'ny teny frantsay aloha vakiloatsika amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay am'zay ditantsika misy hoe tena teny frantsay misy le resaka mazie zany ao amin'ny 2 chronique 33 chapitre 6 zany hoe tantara faharoa toko fatelo amby telopolo andiny fahenina hoe tiany zava-doza zany ty il fit passer ses fils par le feu zany hoe alefa mandeha ao anatin'ny afo ny zanany zany dans la vallée des fils de Hinnom ao anatin'ny namoa ty hoe vale amin'ny teny gasy tany lemaka angambany izy zany zao ataontsika hoe tany lemaka zany zanaky Hinnom zany il observait les nuages et les serpents ary mijery ny abakabaka ery sy ny bibilava pour en tirer des pronostics mba hahafahanjareo maminany ny zavatra miseho zany ele mamotra ny manao pronostika reny zany maminany ny zavatra hitranga eo il s'adonnait à la magie de tena miroboka any amin'ny resaka magie zany tsy misy idirany hoe magie noir eto na magie blanc fa nefa magie de magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits ary miantsony le fanahy izy et qui prédisait l'avenir azay milaza ny zavatra ho avy any koa il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ary nanao zay raty teo mason'ilay andriamanitra tsy toy izy afin de l'irriter mba hakasika anazy mba zavabe io teny io hoe tena le mazie za tsy fanao le mazie tsy misy andriamanitra nametraka nanome lalananao mazie zany fa zatra tena tsy fanao zany tsy azo atao mihitsy ka za tena miteny amitsika mihitsy hoe mba mitandrema tsara amy zatra misy sy ny atao fa tsy fanao ny zatra miady amin'andriamanitra zay Isaïe de 6 ici toko faharoa andiny fahenina car tu as abandonné ton peuple ary de niala tamin'ny firenenao ianao la maison de Jacob lay tranon'Israely parce qu'ils sont pleins de l'Orient satria feno ny zavatra avy any atsinanana izy et a donné à la magie ary de niroboka tao anatin'ny fanaovana magie comme les Philistins zay ohatran'ireo Filistinareo zava-doza zany tsy tian'andriamanitra mihitsy zany resaka magie fa mieritrerety ianao fa raha ny alany tsy misy azany hoe magie blanche magie noir zany fa rehefa magie de magie tsy tokony ataonao mihitsy zany novinoviana ny fahendrena zany aza miditra am'zany Galatiana 5:20 voalazany ten'andriamanitra ato fa tena mialanao amin'ny magie Galatian 5:20 dao vakeko amin'ny teny rehetrarehetra mihitsy izy amin'ny teny frantsay no amakitsika anazy Galatiana 5:20 zany Galatiana 5:20 or les œuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impudicité l'impurité la dissolution re moa ary ny asanofo de zao ny zava-doza rehetra mikasika ny faratsiana zany andininy faharoapolo l'idolâtrie fanompotsamby zany la magie ny fanaovana magie olona ao anatin'ny nofo eneny manao an'zany magie zany tsy misy fitenenina mihitsy aty hoe magie noir na magie blanc fa rehefa magie de magie ary zay ny tenenako hoe nyeny ao asoa kosa ny fahefanany azy créateur izy amin'ny mampamorona anazy mainy zahatra rehetra azay tiany atao mety daholo aminazy ary tsy manana tsy nifandray tamin'izy izy fa anazy daholo ny fahefana zay teny io zay mety aminy ao fa ny olona manao magie sy manao reny kabala sy masomihafa reny kosany mifandray amy zareo ambony ao mifandray amy devoly sy ny satana ny loza am'ireny zay ny loza am'ireny zany ka nanjiosy raha manao an'io misy jiosy manao an'io mihitsy fa mietrereta mitandrema daholo fa zay zay adyary mampianatra hoe ny forsanay ato amin'ny aosoa kosany de tsy mampiasa an'zany ary tsy mila zany ary tsy ifandray am'zany fa ilay créateur ny tompon'ny force iahosoana anarany zanaky dada iavazy tout le monde a été créé par lui zany hoe ny zavarehetra de niforonona tamin'ny alalana ka raha izy tamin'ny alalana no niforonana zavarehetra ao aminy fahefanany dikan'zay ka ny fahefan'le mpamorona de tsy mila nininona fa zay tiany sy mahafinaritra anazy afaka miteny zay tiany izy ary afaka manao zay tiany izy tsy azo interpréteny zany satria anazy reny io force io anasy ny dadany tompony zany izy fa ny olona manao ny akoatran'zay kotsany ny manano sy misikidy maro samihafa mifandray amy devoly reo zay le tenenako hoe aza miditra am'zany
zay le Yahosoa tena izy Yahosoa toriny ziadia ary ny dadamara Yahva misaotra ny dada Yahva sy Yahosoa tsika am'izany teny zany manatona ny Yahosoa daholo amintsika fa zany ny tena mpamonjy zany, zany ny tena tompony hery sy ny fahefana zany, manatona anazy. Voninahitra ho an'ny dadamala Yahva, voninahitra ho an'ny Yahosoa ary hivavakantsika ny amin'izany teny zany. Misaotra betsaka dadamala Yahva noho ny miteninao, misaotra betsaka ny amin'ny asoavanao indrindra mandeha an'izao teny sy afatra izao. Mamaly hivavaka ny mamaly antso, tonga ny fotoana ampahafantarana ny olona ambony tany ny hery sy ny fahefany lanitra izay avy any aminao dada Yahva. Fa ianao no nahary ny lanitra nahary ny lanitra ambony, nahary ny tany ambany sy izay rehetra eo aminy. Asa ny tananao daholo zany rehetra zany. Asehoy ara fa tena tompony zavatra rehetra ianao. Asehoy fa ianao ny tompony fahefana. Anao daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny tamaso na tsy tamaso. Ianao ny tompony saina, ianao ny tompony fandidiana, ianao ny tompony hery sy ny tanjaka. Anao ny daholo ny zavatra rehetra. Hatrany amin'ny angovo rehetrarehetra, ianao daholo ny tompony reny. Tsy misy manana an'ireny afa-tsy ianao rery ihany. Esorinao iny dia tsisy troy, ary raha verinao iny dia misy indray. Ianao ny tompony aina sy ny hery ary ny fahefana. Dada malala Yahva, voninahitra omeny izay ady anao mandrakariva mandrakizay. Dia ianao sy Yahosoa. Tahio ny teny, tena hitondra famonjena ho an'ny olona, hitondra fanavotana ho an'ny olona. Mamaly hivavaka ary mamaly antso, hitany teny rehetra ianao. Sambatra izay miaraka aminao, sambatra izay mandre an'izao teninao izao, sambatra izay mahita ny hatsaranao. Voninahitra anao dadamala Yahva. Sokafo ny sain'ny olona alala sy andre an'izao teny marina zao, ary aseho anazy fa tena fitiavana ianao, fitiavana mandrakizay. Misaotra betsaka dadamala Yahva. Misaotra ny amin'ny teny rehetra sy ny menao sy ny mbola omenao indray. Voninahitra anao mandrakizay dadamala Yahva, amin'ny anaran'ny Yahosoa. Halleluja, amen. Dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ny androany, mirary sotsika dia samy teny Yahosoa ho amin'ny fampianarana manaraka indray, filomaton.